Enalariary farafahakeliny ny vola omaniny ray aman-dreny ampidirana ankizy an-tsekoly. Ny vidiny fitaovam-pianarana sy sara ny fisoratan'anarana ireo vola tsy maintsy ilaina ireo, miaraka amin'ny pitsopitsony zavatra tsy maintsy ilaina amin'ireo ankizy hiditra an-tsekoly. Ity ray aman-dreny izay sendrana ity, telo ny zanany izay ho ampidirana an-tsekoly. Efa nisy ny fiomanana arabola, ividianana ny fitaovam-pianarana sy anaovana ny fisoratana anarana. Izy koa zaza telo dia arakaraka an'ilay droit zay zany no ahafantarana hoe ohatrina marina volamina amin'ilay izy. Efa namina vina ihany aloha, nefa mety so arakaraka an'ilay vinavinaina ilay zavatra miseho le prix-n'ilay droit. Dia zay ilay mahatonga anakah arakaraka an'ilay droit. Fa raha ohatra hoe vinavinaina zany amin'ilay zazakely eo amin'ny 700 eo zany vinavinaina tokony zay. Nefa raha misy ambiny moa vao lasa tsara fa arakaraka an'ilay droit fana zany. Le fanomanana tsy maintsy misy ana aloha le fanomanana, fa izy moa zay miankina amin'ilay fanomanana zay. Zay le mahatonga anay mandeha aty dia antanina koa ina daholo le fitaovana le fourniture tokony ilaina zany. Zay zany. Manao hoe fanomanana zany efa mandeha foana fanomanana fa misy tsikelikely foana le fanomanana. Tsy maintsy vidiana tsikelikely ny fitaovan'ny mpianatra araka ny nambarany satria mavesatra dia mavesatra ny ankizy telo. Raha tonga dia vidiana indray mandeha ireo fitaovan'ny mpianatra izay tsy maintsy ilaina ireo. Efa vidy ka. Ireny moa tsy maintsy miomana dininy aloha anao dia amin'izay ny ahafantarana hoe inona ny tsy ampy, inona ny tokony ampiana. Zany hoe mbola tsy complet moa ilay izy. Fa ho an'izy telo ireo zany mbola eo amin'ny 200 000 zany mbola mividianana ny cahier fanomananao. Dia miampy an'izay tokony mbola alaina aty amin'ny école zany, reto ny fourniture tokony ilaina manampy. Ny faharoa ny volana oktobra taona 724 avy izao, ny fidiran'ny mpianatra ho an'ny taom-pianarana 724 2024 manerana ny Madagasikara.